Efa resaka fahasalamana izay antsika dia nanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny hôpitaly ny Renitsy ny Zaza etsy Ambohimeandra sy ny consulat ny Monaco ilay fanolorana fitaovana entina ampiasaina amin'ny fitsaboana izay notontosan'ny consulat ny Monaco ny herinandro lasa teo. Inona araka izany fa hitombo ny tahandreo marary hiditra eo anivon'izany hôpitaly izany taoriana zao fanomezana izao. Nanolotra fitaovam-pitsaboana maro samihafa ny hôpitalin'ny Renitsy ny Zaza eny Ambohimeandra ny consulat de Monaco tamin'ny herinandro lasa teo. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny rotonta izao etsika izao araka ny fanazavan'ny dokotera Rakotoary Manana Antso. Io fiara-miasa io dia tsy ivony etona fa efa nisy hatramin'ny 2004 ary dia ireo zany dia mpiara-miombona antoka akaiky aminay indrindrany dia manome fitaovana anay matetika anatin'ny taona iray indroa izy no manome. Dia ireo fitaovana ireo dia ilay fitaovana ilaina indrindra amin'ny fitsaboana. Ohatran'ny hoe consommables médicaux zany ny ameny gants, seringue, pousse seringue électrique reny zava-dehibe miasa aty amin'ny hôpitalin'ny Zaza reny dia mbola nanome ihany koa izy berceau atorian'ny zazakely zany ny zaza marary. Dia fanampin'izay izay koa efa nahazo salle récréative fanalandro zaza aty amin'ny hôpitaly zany mba misy kilalao dia mbola nanome kilalao koa zareo zany andravahana izany salle récréative zany dia mba ho lalaovin'ny ankizy ao rehefa amin'ny fotoana marary aty amin'ny hôpitaly izy. Raha ny fanazavan'ity tompon'andraikitra ity dia nahatratra 570 ny taham-pisafoana ho an'ireo vehivavy bevoka tonga ao amin'ny hôpitaly Ambohimeandra kanefa dia 300 fotsiny amin'izy ireo no miteraka ao atoerana. Maniry ny mba hanana fitaovana ary fomba na centre obstétrico chirurgical ny hôpitaly mba hahafahana mampiteraka sy miroso amin'ny fandidiana césarienne raha toa ka ilaina izany. Nahatratra eny amin'ny 770 ny taham-pahavitriandreo marary tonga tao amin'ity hôpitaly ity tamin'ny taondasa.